tena kevitako le ty de lasa fa na tongolo ara vitan'la premium nefa mbola azo eritreretana zany rehefa mivarotra aza mionona foana am'le hoe tia ny entana tsara le kalitao etc fa inona le fihetsepo amidinao miaraka amin'iny tsy nanam-bola hoe vitanina ranomanitra de niditra tamin'ny mpivarotra ranomanitra anankiray de mody manarana nefa tsy firina zany hoe ohatrany mba tsara kosa ty zany matim-boninahitra ve le olona lim-boninahitra ve le olona sa mendry-boninahitra ve le olona de tsapako zany tamin'izay fotoana izay hoe very client very fatokisa-tena satria mieritreritra zany za zany tena mpanararoatra za zany tena bany tsy milamina soa ihany zany fa nisy fanambaniana faniliana ohatr'izany nafahako ny fo. Tonga soa eto amin'ny ohatra, vahiny mahafinaritra be indray no entinay androany eto amin'ny ohatra. Entrepreneur izy, mentor, co-fondateur ny société hoe Becom sy co-fondateur ihany koa ny événement anankiray ngeza be teto Madagascar antsoina hoe CEO Summit. Miasa amina société maro be tsy voatanizako avelako izy ny hitanisa anazy. Toky Rajaona, tonga soa eto amin'ny ohatra Toky. Ade misaotra amin'ny fenitra amin'ny fandraisana de faly be miaraka amintsika eto amin'ny ohatra eto de ny horesantsika androany de ny business premium. Mahafinaritra anay mahita ny Toky Toky anisan'ny olona inspirant ana satria nahatsiarovako tsy niona moa zany fa nanatrehako événement anankiray any Toky tamin'izay tany amin'ny centre de conférence tany CCI tamin'izay mety hoe invincible angamba ove raha tsy diso aho fa nivoaka atao kosa aloha de tena nisy expérience tsy niainako mihitsy tena nisy oepa tsangatsangana mihitsy zay tao anatin'le événement zany le zavatra partie hita hoe nisy fotoana zany Toky tena tao anatin'izay coaching zay mbola zany ihany ve Toky am'izao ary iza marina moa Toky mba tianay fatarina atomboka hoe izy aloha Toky za de mpandraraha de efa nitenenao teo misy orinasa hoe Becom zay misehatra ao anatin'ny communication amin'ny communication d'influence na communication de crise de mikarakara ny CEO Summit le événement manakambina mampiavana mampifanatona ny mpandraraha eto anivon'ny Océan Indiana sy firenena maro be ivera Madagascar fa akoran'izay koa misy ny Masterlife zay misehatra amin'ny fampiofanana sy ny mentoring ary Foodmark zay misehatra ao anatin'ny sakafo ihany koa akoran'ny mahampandraraha de manambady mananjanaka efatra zay mahafinaritra be de ny anisan'ny tena manosika anahy manao zavatra ataoko satria te ampitombo te hitondra fahasahiana ho an'ny malagasy satria olona faran'izay katahotra taloha mariko tao amin'ny Michel tsiny zany nianatra 12 taona tao nanomboka classe de 9e ka hatramin'ny 4e année de tadidiko rehefa mifanena amina olo mifanena amina vehivavy Maria Manjaka amina lalana anankiray de lasa aloha mandeha miampita satria sady natavy be mony de mentra teo amin'ny firy taona zay tam'izako 13 14 taona tany zany de efa diranovana be zany rehefa hoe miona aman'olona de le tia miafinafina mipiripirina tam'izako koa moa vao maty ny mamako tam'izako 12 taona de lasa nikombona be de taty aoriana rehefa nanana fahafana zay de horeseko rangaza nitahotra zany nivakiana boky nijerena video tamina biblioteka tamin'ny sita Ambatonakanga misy biblioteka zay hoe sepa tany Tsaramasay de zay boky miresaka psychologie de niteteziko tsirairay hoe ty indray de tsy maintsy reseko ty tahotra ty de ty aoriana no nivitako zay de ataoko asa rangaha tsy matoa vitako amiko de vitako amin'olona nanomboka tamin'ny firy taona zay nifo zay nanomboka tam'izako 12 taona mahery tany fa nandeha tsikelikely fa tsy hoe ohatran'izay de hoe lasa niova fa nandeha tsikelikely satria voadona fiainana misy sedra amin'ny fiainana de io moa nanampy be anazy zany ny fampianarana tena satria tsy mba nanana zoka tsy mba nanana mentor tsy mba nanana coach zany hoe manosika marina eo rahabaina fa izy koa matetika niasa mandeha makany ivelany de tsy tena nanana zany hoe iza le olona ianteherana olona andry ahafahana hoe le mametaka vodina mampirisika na manentana hoe ndala izy fa vita an'lahy io namboariko tsikelikely zany ny toe-tsaiko ny toe-poko de nivoatra tsikelikely tena amin'ny fiainana teny de avy eo moa niditra tamin'ny sehatry ny coaching de nisy an'le invincible nyresanao teo de inona nahatonga an'izay hoe le taizana nombo ho an'le taitra zany io no tena tiako azy satria
2 taona zany matetika ny olona mbola tsy de mahafantatra tsara ny zavatra tiany ataony amin'ny fiainana. Fa inona le traumatisme atao zany na naitra ny toky manokana? Maro be, tena maro be fa ny anisan'ny nanamarika memezan'ny olona satria hoe bandy tsy alehany ty, bandy katahotra ty, bandy tsy aninona de lasa mahatsapatra hoe voailika de sady mieritreritra ihany hoe marina ve ny tenenin-dry zalahy zany, tena tsy aninona ve? De tena niraisiko fanamby tamin'ny voalohany le ho porofoko amin'ny lisany fa tsy zany fa taty aoriana moa zany hoe ho porofoko aminahy fa tsy zany ahako. Zany hoe soa ihany zany fa nisy fanambaniana, faniliana ohatr'izany nahafahako ny fo. De satria be da be ny sera, be da be ny fanampy mitranga amin'olombelona anankiray de rehefa jerena eo hoe tena voaozona, zay ny tody, zay ny tsiny, zay ny anjara. Fa rehefa dinihanao de aty aoriana ka ireny tena fahasoavan-dehibe fa izy fotsiny manana endrika ratsy. De zay zany nandraisako anazy taty aoriana. Fa zay zany narary de izy hoe nataoko fanamby ho anahy ahafahako avy eo manampy ny hafa. De tao anatin'izay nanana orinasa zay de nampivoarinay tsikelikely tamin'ny taona 2013 sa 2012 no nanangana ny Becom. De tamin'izany nanao magazine de bord ny Madagascar. De tamin'izany fotoana tsisy zava-pantatra zao hoe ino zany hoe manao magazine de bord. Niasa tamina agence de communication ako de nahay ny atao hoe design fanoratana satria journaliste koa taloha. Fa anisan'ny fanambinay hoe ahazo an'le marché fanaovana magazine. De tamin'izany moa tsetsatsiatra ty mbola tsy tantarako mihitsy ty hoe lasa nandeha nividy akanjo na lobaka tsara tarehy zay de tsy nanam-bola izy vitanana ranomanitra de niditra tamin'ny mpivarotra ranomanitra anankiray de mody manaraka nefa tsy firina zany hoe raha mba tsara kosa ty zany. De akoatran'izay lasa nijery tamin'ny Google inona ny mot intelligent zany fampiasan'ny olombelona rehefa amin'ny resaka business hoe mot intelligent, voambolana tsy de fampiasa andavanandro de lasa za mitady ohatrany hoe non-obstant, comment contrecarrer la concurrence. De akoatran'izay koa nanana boky zay ko tao amin'ny dadanay tao misy hoe 45 ans de passion ny Madagascar. Zay nivakiko daholo le izy, namana ihany moa nanoratra anazy zany de voasoratra tsara le izy. Tao anatin'izay nataoko zay nahaizana be momba ny Madagascar. De rehefa miresaka am'le client am'izay miaraka am'le lobaka, le manimanitra sy le voambolana mahatsikaiky de sahala amin'ny hoe zany namorona ny Madagascar satria hainay be le izy. De ozy ny olona tena mety aleo malagasy ihany manao an'le magazine satria tamin'izany mpifanandrina vahiny anankiroa no nifaninana taminay de voiziko efa tamin'izany le hoe malagasy mahay zavatra. Zay mbola voiziko hatramin'izao. Satria be da be ny malagasy manana talenta, be da be ny malagasy manana fahaiza-manao fa tsy mahay mivarotena. Averenako ihany koa iny rehefa avy eo. Fa ozy ianao hoe inona daholo le fizotran'le tantara rehetrarehetra. Resaka marary ianao teo. De anisan'ny naharary anahy zao nahatonga anahy hirotsaka am'le hoe business premium. Satria zay moa zany no hoe ho resahantsika androany. De tamin'ny taona 2015 tany nisy namana tena hoe akaiky be. Hoe tena sahala amin'ny hoe rahalahy mihitsy zany. Zay nanampy be anahy, mbola nanampy anahy be mihitsy taty aoriana. De niteny tamiko hoe ty lesy ialahy mahay design io ialahy mahay manoratra io fa misy client, gros client présenté comme là, fanaovy devis izy satria mila magazine, mila support de communication. De nataoko zany le devis. De lasa niona tamin'le client. De tonga tany amin'le client tany de nataoko moa zany le fanehoana hoe zao momba le offre technique, le offre financière, zao le design, zao le maquette. De tonga de resy lahatra zany le client. Tonga de ok, raikitra zany. Saingy ny harivan'iny niantso anahy le namako de niteny tamiko hoe olet ialahy ty tena profiteur fa maninona natao loatra an'ireny le tarifa an'lahy, reny ve de mba rariny, manala baraka anahy ialahy. De taitra be hoe manala baraka ahoana moa zany. De hoe reny tsy mety lesy reny, maninona ny ohatran'ireny ny tarifa an'lahy. Satria ambony be le izy. Satria ambony be. De za moa zany tamin'izany tsy nahay nandresy lahatra fa tonga de le midongy, tonga de marary fo be, tonga de mikombona eo indray fa azo fantarina ve hoe ohatry ny ahoana ny tokony tarifa nandrasan'le namana tamin'izay de firy nefa le napetraka? Tsy na échelle fotsiny eo mazava fa ndeha atao hoe raha tarifa normal ohatra tamin'izany fotoana ndeha ataontsika hoe 1,500,000 ariary ohatra tamin'ny 2015 tsy tadidiko fa ohatrohatran'izay. Fa ny anahy roa eny sa telo eny tamin'izay satria zany sady haiko le manoratra, haiko manao le mise en page, haiko manao le design rehetrarehetra.
de support rehetrarehetra zany haiko daholo manao. Za zany agence nandehandeha tampoka zany. De ao anatin'ny saiko zany hoe tonga de approche hoe holistique, zany hoe tonga de maka inona ny ilazana zany, tonga de maka maro zany ao anatin'le izy, de am'zay miara-mirona daholo le zavatra rehetrarehetra ataoko. De nefa zany le ranomasy tam'zany tena hoe ambany be. De sahala hoe mpanararoatra ahako zany. De tam'zany narary fo be ahako, hoe tena lahy tena mpanararoatra, tsy mety, manala baraka anahy lahy. De taitra moa za de niteny ao anatin'le midongodongo eo zany tsy miteny fa niteny hoe lahy ty lesy tena be felonana, de aveo nitapahako. Fa ny tena nanahirana tam'zay, akoatran'ny hoe tam'zany zany hoe ao anatin'ny saiko hoe io fa hisaotra am'zay zany ty fidiram-bolako ty satria manana gros client. Satria fantatro hoe tsy iny ihany ny rahana miasa aveo hoe hitombo tsikelikely satria efa nanofinofy aho hoe tonga de za zany ny agence mikarakara an'ity client ngeza be anankiray ity. De tsapako zany tam'izay fotoana izay hoe very client, very fatokisa-tena, satria mieritreritra zany za zany tena mpanararoatra, za zany tena bany tsy milamina, fa ny tena nanahirana tam'izay le very namana. Satria tao aorianan'izay de lasa nangatsiatsiaka zany ny fifandraisanay. Satria izy tsy nahazo an'le approche. Tsy nahazo an'le approche. Moa zay koa tsy nahay nivaro-tena satria fampatsahivana kely ity, rehefa mpandraraha ianao de mpivaron-tena. Rehefa na miasa amin'olona akory ianao zany mpivaron-tena, saingy samy manana faritra amidiny. De ny faritra amidiko ao anatin'ny saiko. De mpivaron-tena koa de mbola samy manana koa ny vidiny anaovana anazy. De ny anahy lafo. Fa tam'izay hoe tsy haiko nandresy lahatra anazy zany hoe io nge zao ny mahatonga anazy, zao ny antony io, le approche tonga de approche hoe tonga de tena raitra be. De tsy haiko nanao an'izay de lasa nangatsiatsika fifandraisanay. Tiako tenena am'izay hoe naharary anazy zany zay zavatra nitranga zay. 2015 zay de taty aoriana ozy hoe tena ahoana no iarenako am'izay satria na de nirona tsikelikely tamin'ny fandrarahana ary nanomboka tamin'ny taona 2011 de voadona mafy tamin'izay 2015 zay de lasa nikonkombona hoe mila alao mipetraka tsara, alao tsy manao lafo zany, il faut être accessible, tsisy marché an'izany eto Madagascar, alao milamina. Fa taty aoriana indray tamin'ny Covid reny, tam'izany hoe fahasoavana indraindray manana endrika tsy ampoizina. Fa tamin'ny Covid moa zany de voadona mpandraraha be da be, fidiram-bola moa zany lasa mihena, de nitady hoe inona ny ahafahana mampidi-bola, tsy miantehatra amina conférence, amina fihaonana amin'ny vatana. De tam'izany nanomboka hoe ndao hirona amin'ny resaka business en ligne. De mbola mandeha ny fotoana, izy le faralahanay, efa taona mahery izy tam'izany. De niteny tamiko hoe dada, tu n'es jamais à la maison, mais pour les autres gens, tu es toujours là. Les autres gens moa zany tsy teneny ny olona hafa. De voadona tam'izay hoe za zany tena olona eo amin'ny olona hafa, mpandraraha hafa, manao coaching, manampy anazy. Fa ho an'le zanako ao an-trano de tsy hita. De tonga saina hoe inona zany mila atao. De tam'izay fotoana izay hoe ahoana indray teo zany business en ligne aloha ny anarana tamin'ny taorian'ny Covid. Ahoana indray ny ahafahana mampitombo ny vola miditra nefa anena ny fotoana lany amina client. Ny matetika ny coach na mentor na ny olona manana ny ampandraraha moa zany miaina test be mihitsy ihany koa, miaina tena chute moa zany, de inona ny ohatrany tena tsapanao indrindra tao anatin'izay carrière-nao zay? Amin'ny fiainam-pandraraha moa de tsy maintsy misy foana ny ohatr'ireny. De isaorako an'Andriamanitra hoe mbola tsisy tena hoe voina be tena hoe nidaroka be anahy. Fa nisy fotoana, zay angamba ny anisan'ny manamarika anahy. Nisy fotoana le alohan'le zanako le nitaraina tamiko zay, de tratramin'ny burn-out ahako. Fa soa ihany fa le zanako zany namoana hoe eny marina. De hitentsika hoe toko ve coach nandeha nandany ohatrinona tsara hoe de voa amin'ny burn-out. Fa ahoana ny impossible an'izany, coach fô mbola tsy ilana azy koa le ty zany. De satria nirona be tamina accompagnement maro de maro ahako. Tao anatina fotoana vitsy zany nanodidina ny 2022, 2023 tany hoany. Nisy fotoana ao anatin'ny andro anankiray manao coaching na olona anankenina, anankivalo, ao anatina andro anankiray. Nefa ny coaching anankiray indray adiny ray sasany, indraindray moa atsasakadiny miankina am'le hoe ahoana le approche hitondrana anazy. De nisy fotoana tena hoe leo tanteraka, nisy fotoana nandeha nakanina client anankiray zay tany Tanjombato.
dia miresaka amiko le olona hoe zao ndray tena probleman'le équipe-nay ato. Nefa zany client ngeza dia accompagnement 3 mois tamin'izay. Dia zao ny probleman'le olona. Fa nisy fotoana tena tsy henoko intsony zavatra tantarain'le olona. Satria ohatry hoe feno be ny kapokako. Leo be mihaino probleman'olona, fitarainan'olona. Dia za zany nahatsapa nisy fotoana hoe lasa sahala amin'hoe zao ordira zao tontolo zao. Dia ty probleman'olona rehetrarehetra ty zany lasa ty amiko dia lasa ohatry ny hoe voatrokako. Dia rehefa vita le coach dia ohatry ny hoe mizaka dia tena lany. Dia tena tsy mahavita intsony mihaino olona avy eo. Dia avy eo moa isan'le tantarako teo le zanako miteny hoe ianao tsy hita mihitsy fa hany foana. Dia nahatonga sainanahy zay burn-out sy le zanako miteny zay hoe dada tsy hita mihitsy. Dia anisany namporisika anahako nirotsaka, nirona tany amin'ny resaka premium zany zay zavatra izay. Satria rehefa misy zavatra anankiray na dia faran'izay tiako ary le manao coaching fa nataoko lasa diso tafahoatra dia tsy nety tamin'ny fiainako intsony le izy avy eo. Dia inona ny fanafodin'le burn-out tamin'izay? Ahoana ny natafavoakanao tamin'ilay izy? Dia nataoko tamin'izay nandritra ny asa herintaona latsaka teo tena zay hoe tsy niasa ahako. Fa nianatra fa tsy hoe mipetra-potsiny hoe nitango lalitra fa tao anatiny hoe ndeha hianatra zavatra vaovao. Dia mifanerasera amin'ny akama satria tenao zay alao ajanoko mihitsy ianao fa vizaka ny saiko. Ohatranao fitrangan'le burn-out? Tsy mahavita mieritreritra be ianao. Vao mieritreritra zany dia ohatran'ny vizana dia ohatran'ny te-hatory. Tsy mahavita mihaino olona mitaraina. Dia na matory adiny 7 na mbola mihoatra an'izay dia avy eo vizana. Dia vao misy fanapahan-kevitra mila raisina dia tratrany atao hoe fatigue décisionnelle. Dia na manontany ary ny ao an-trano hoe zavatra tsotra be ame ohatra hoe isika ny andeha amin'ny weekend. Dia ohatra tena hoe zakan'ny atidohako ve nitady valy teo an'izany fanontaniana izany. Satria ohatran'ny hoe vizaka tanteraka zany le atidoha dia tsy mahavita mieritreritra. Dia nanapa-kevitra hoe naka pause. Dia raha tsotsonina zany hoe vizaka tanteraka le saina, vizaka tanteraka le fo. Dia ohatran'ny hoe raha 100% le capacité an'le atidoha dia mety hoe lasa tafita 25 na 30% any. Dia mila manao effort be zay vao mahavita manao zavatra anankiray. Ohatran'izay zany fitrangany tamiko aloha, fitrangany amin'olona hafa mety zavatra hafa fa aminahy aloha zay. Dia misy namana moa mazava ho azy sady hypnothérapeute izy no coach dia manana coach anankiray koa zay manao hoe sparring partenaire. Dia ireo zany ny olona manampy anahy koa satria ny coach mila manana coach. Satria tsy afaka mitsabo tena rery. Fomba fijeriko zay misy mahavita za tsy mila coach zany fa za efa raitra, za efa top. Fa le teneniko hoe sparring partenaire zay, sparring partenaire manko amin'ny tontolon'ny resaka ady box. Dia hoe ndao tsika tena hoe mody ady ary tena ampikotraniko mihitsy ianao aiza le tena fahaizanao midaraka, miaro tena. Dia ny ataoko miaraka amin'izay psychologue sady sparring partenaire zay, izy zany mampikotrana anahy hoe toky izao dia miaro tena toky. Zay. Dia ankoatr'izay mbola misy coach hafa koa ary tao anatin'io burn-out io tao anatin'le herintaona latsaka teo zany hoe tsy dia niasa loatra ahako dia niala tanteraka tamin'ny réseaux sociaux satria le fahitana olona sy le mitady hoe mba miao tips manoatra amin'ny RP dia mba miao teknika mba miao an'izao lasa hoe sursollicité zany. Dia za lasa te tsy hoe miafina fa lasa mihitsy sitaka hoe alao za mba hanolotra fotoana ho anahy fa diso loatra nanolotra fotoana ho an'ny hafa. Dia be da be no niteneniko an'izay hoe tena rehefa nandinika ho za rehefa te ho tafa amin'ity fiainana ity dia mila tia tena. Fa le tia tena any amin'ny lafiny tsara zany hoe mitsinjo ny tenanao aloha ianao zay vao mitsinjo ny hafa. Hoe amin'ny teny frantsay conjugaison manomboka amin'ny je aloha zay vao tu. Fa fitiavan-tena le ratsy hoe je fotsiny dia ianao tsisy raiko anao fa tena alao ianao mandeha any. Fa aminahy zany hoe mijery anahy aloha za miteny eny aminahy za dia miteny tsia amin'ny hafa zay aloha zay vao mandeha tsikelikely. Tena mahafinaritra be zany torolalana rehetra zany. Mino aho fa mahavaly fanontaniana maro ny olona mpanaraka antsika koa. Tsetsatsetsa-tsiaritra kely koa za koa tratran'le burn-out io. Ary ohatran'ny mitovitovy mihitsy le cas satria tamin'ny herintaona za nanao réseaux sociaux dia be dia be le olona mametraka fanontaniana aminao. Dia lasa akoatran'le tao amin'ny réseaux sociaux dia nanana ny asanao koa ianao dia miparitaka.
tena zay mihitsy fitrangany hoe tsy mahavita ny eritreritra intsony vao zay le fatigue ino moa teo fatigue décisionnel vao miasehana tonga de vizana tena pendant un mois tsy hitako izay natao efa presque burn-out moa fitenin-jareo anazy fa mino avany amin'ny zany hoe burn-out herintaona mihitsy zany raha ary fahitako anazy ke be dia be ny olona miaina an'izy io. Be dia be ny olona miaina an'izy io ary tsy samy miteny anazy zao aloha tsy hoe herintaona de nanao burn-out foana fa nisy eto amin'ny telo volana na mahery kely teo ny tena hoe henjana be fa ny ankoatr'izay naka fotoana indray za hoe alao za ka fotoana ho anahy rery hoe ahoana ny ahafahako miverina amin'ny sehatry ny asa, ina stratégie vaovao, ina approche vaovao de faly areo hoe nazo an'izay burn-out zay satria zay averiko foana zany hoe misy fomba fijery anankiroa ny olana rehetrarehetra amin'ity fiainana ity. Mijery an'izay ozina, misy mijery an'izay ho vesatra, tsy iny hitolonana daholo. Fa misy fomba anankiray koa fijery hoe fahasoavana zany rehetrarehetra zany. Hoe ianao zany rehefa le mivavaka magataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra omeo hery hiatrehako an'ity fanamby ity, omeo hery. Rehefa magataka ianao, dinona atao Andriamanitra? Andriamanitra tsy hoe andefa olona anankiray irana na andefa coursier hoe ty hono misy hery ho an'ny monsieur Toky. Tsy zay, fa zavatra ataony omeny ianao fanamby. Sahala amin'ny hoe lasa fonjam-bizany ikotrananao, omeny fanamby mavesatra ianao ahafahanao mampitombo ny herinao. De za samy mindeny hoe soa fa nisy an'izay burn-out zay nahafahako nahita hoe lalana hoe ato ny tena lalana mety kokoa amiko. De ny fiainana moa zany tsy maintsy mbola mitohy foana, milanja miakatra foana de fantatra tsy maintsy mbola ho avy indray, hidona, tsy haiko hoe amin'inona fa fantatra fa hampisondrotra anahy foana izay zavatra izay. De niteneniko teo hoe taorianan'izay le zanako niteny izay hoe ianao tsy ao mihitsy de nandinika zany inona marina moa ny antony iasana. Misy ny ankizy, ny fotoana sarobidy, ny vady, ny fotoana mamy. De nitsiry indray ny hevitra hoe ahoana ny ampitomboana zany ny vola miditra nefa miaina nisana client de teo nitsiry le hoe premium de tadidiko hoe tam'izany fotoana ka moa zany le voadono de ny anarako koa zany hoe ahoana zay premium zay de anisan'ny olona nampiko voalohany mentoreko voalohany tam'izany resaka premium zany de ny groupe Quatuor Squad le mpitendry violon reny ry zareo de tamin'ny 2018 no niantso an'izareo satria nisy nanasa zany hoe ndao hanatrika an'izany Quatuor Squad zany tao amin'ny plaza tam'izany fotoana izy malagasy mahay zavatra sahala am'izao milay be de niaraka tamin'ny vadiko moa tam'izay teny ndao rangatsika hanao concert araka amindry zareo de natsona zany de ohatrina ny cachet anareo raha manao événement tsika amin'ny Carlton de 22 décembre tam'izay le événement de tsy tadidiko exactement le cachet an'zareo tam'izay fa nandidina ny 1,800,000 ariary. Cachet mandritra an'le événement mandritra an'le efa hitendry izy l'événement. Le amin'ny Carlton io zany Christmas Symphony ny anarany. De 1,800,000 ariary. De efa firy nareo de nanesatra eo. De niteny hoe 9,10. Zany à peu près 100,000 ariary de 100,000 ariary. De ohatrinona de tam'izay niteny zareo hoe fa mbola azo iadina varotra ka am'izany efa ao anatin'izany ny répétition niofan'le trano anaovana répétition de mba détailleo anahy hoe de izy zany eritretra hoe ampidina an'le izy ahako de mba détailleo anahy de sao tena tsy mitombona ho azy inona vola azonareo zany amina taleta fotoana firina satria misy chorale misy mpitendry tsy de fokon'olona be ray manontolo zany eny ambony sehatra de narary ny aiko satria eo foana le natsiaro an'le hoe za zany le tsy nahay varo-tena tsy nahay namelanja an'le fahaiza-manao le taleta de ahoana ny azoko atao ho an'ireto bandy reto satria za resy lahatra misy fomba fiteny zay hoe ny talentanao de fanomezana ataon'Andriamanitra aminao ary zay ampiasanao an'io talentanao io de fanomezana ataonao amin'Andriamanitra. Hoe mila omena lanja zany io fa izy zany manome anao de tsy ampiasainao de lasa very anjevony fotsiny zany zay talentanao zay. De resaka tam'zareo ndao kotreko nareo fa asondrotsika ny tarifanareo amboarina ny logo anareo satria zany nanao logo anareo misy nœud tsara tarehy kely zay de misy zatra ray roa telo misy torohevitra ray roa telo de aveo lasa tafakatra premium tsikelikely moa zany zareo. Tiako tenena am'izay hoe de alohan'izay inona zany concrètement zavatra nitranga tam'zareo satria raha 1,900,000 izy lasa fois firy zany aveo le événement lasa nahazo vola ohatrina ry zareo aveo.
Tsy afaka hiditra amin'izay aloha satria iny confidentiel an'zareo. Fa ny défi anay natao fois2 aloha, de avy eo nisy fotoana fois3 ny tarifan'zareo. De nandeha tsikelikely moa fa iny ny composition zareo indray izy mety hoe 4, 5, 10 fa tam'izay nanao an'le concert zay no fanarahanay hoe zao apiko nareo fa condition tsy mahazo midina amin'io tarifo intsony, manjary tonga de potika ny tsenanareo. De tam'izany miady varotra tam'izay hoe tena mila miady varotra tsika ravo zay ny anaran'le le mpiresaka tamiko tam'izay. De hoe eny tsika afaka miady varotra fa miady varotra ambony de taty aoriana rehefa sendrana olona tsapako hoe tena manana talenta de zay manodidina ana afaka mijoro favolombelona amin'izay de te hiady varotra ambony foana rehefa hitako manana talenta le olona de mba mety horohevitra anazy ahoana ny ahafahana mampisongotra ny lentanao, ny business-nao, ahoana ny ahafahana mitondra zany lasa premium satria rehefa nandinika zany hoe anisany tsy mampandroso ny Madagascar, tsika zany mataotaotra tsika mipiripirina loatra de mora sodokan'ny avy any ivelany. De ao anatin'izay sodokany avy any ivelany zay lasa manambany ny antsika. De lasa fomba fiteny, mpanao fotoa gasy, bonbon gasy, kafe gasy, sakafo gasy, mofo gasy, lasa hoe ratsy, gasy vorehitra, gasy tsy mahay ninina, gasy zao. De satria zany zavatra zany no novolena tao anatin'ny saintsika, ny sasana ny saintsika nandritra ny taona maro satria ahafahana manambany ny fiarahamonina anankiray, ny mponina anankiray, firenena anankiray de ahafahana manambony firenena hafa. De tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany lasa ao anatin'ny saintsika hoe tsika zany ambany. De na mahita malagasy manao zavatra ary de tiana ho tapahana ny tonona satria entin'ny fialonana. De zany toe-tsaina zany, zany toe-po zany satria nampahantrana ny malagasy. Tsika be amin'ny resaka tantara moa fa manjary lasa mitatra be eto. Fa tsika tao anatin'ny vanim-potoana fanjanahantany de nongotana zay teo ambonin'ny tany nongotana zay tany ambanin'ny tany ary nongotana zay tao anatin'ny saina. Ao anatin'izany ny teny, ny tany, ny tantara, ao anatin'izany ny fomba, ny fanao, ny finoana. Nisan'ny erisy moa zao tonga teto de nijery an'le fandaharanareo zay mahafinaritra be, isaorako be anao. De anisan'ny nanamarika anahy hoe tsy ny ody gasy ohatra ny ratsy, fa ny ody ratsy ny ratsy. Fa tsika ny tenenay hoe zany sampy, zany ody, zany fanasitranana avy amin'ny rokandro zany de ratsy. Ninona zany rehefa hoe resaka malagasy de lazaina fa ratsy foana. Anka raha misy malagasy ao manao poketra vita amin'ny rafia, de misy tsy malagasy fa vazaha ohatra eo akaiky eo manao poketra vita amin'ny rafia, mitovy tsy misy hafa fa le an'le vazaha lasa manana lenta, lasa manana valeur ambonimbony kokoa satria ao anatin'ny saintsika mbola verika ihany no fantsiana atao anatin'ny saina, zany hoe complexe de l'indigène. Rehefa ny tena de ratsy fa rehefa avy any ivelany de tsara. Manao an'izay nefa ny masontsika raha avy any ivelany indray no mijery antsika. Amin'izao ve ny vahiny mijery ny zavatra ataontsika. Mahatsapa nefa izy misy kalitao ihany sa tena mbola mila asa hafa ndray kosa. Mizara roa le fomba fijery. Le kalitao an'le entana na le kalitao an'le vokatra tsara. Mazava ho azy misy foana ny tsara, misy tsy alehany mihitsy, misy tena raitra. Saingy tsika matetika eto Madagasikara de raisiko ohatra le poketra teo, fa mety tately io, mety sakafo io, mety biscuit io, mety boky vita malagasy, fa tsika mionona foana am'le hoe ty misy vokatra tsara be, naturel, bio, vita malagasy. De raha asiana chocolat vita malagasy ao, c'est bio, naturel, tsisy produit chimique, de asiana chocolat anankiray vita vazaha eo akaiky eo, fa ny endriny, ny foniny, vao mijery anazy de babo, de mazava ho azy any am'le chocolat vita vazaha no alain'ny olona satria tsika tsy mahay mivarotra ny tsy hita maso. De zay le mila ianarana zay. Zay le mila ianarana zay. Tiako tenena am'le hoe le tsy hita maso tsy hoe resaka hafahafa, hoe resaka sampo, hodina, zavatra tsy an'le tsy hita maso satria zay niteneniko zay hoe ina ohatra mahasamihafa polo anankiray misy logo Dior na logo Boss na ohatra hoe logo ndeha ataoko hoe Jolie ohatra ny markany. Fa raha fenitra ohatra zao teneniko hoe reto misy polo maromaro, misy Boss, misy Dior de ny anankiray marka Jolie fa tsy safidy an'iny marka Jolie mihitsy fenitra na oviana na oviana.
mba tia eto. Nefa le lamba mitovy mahasamihafa anazy fotsiny de le soratra mipetraka eo. Satria le soratra iny, tsy le soratra iny no vidiany, fa le tsy hita maso, le valeur, ina le fihetseham-po ao ambadika amidy. Ny olona anankiray ohatra rehefa mividy, rehefa misomotra zany ny fiainana, tsy mividy Rolex izy satria hoe hijery lera. Ary ny vehivavy anankiray tsy hividy poketra Lancaster na Lancel na Hermès hoe mila hitondrana entana, fa misy antony hafa. Satria tia ampiseho izy hoe za zao ny nivoako. Noho izany, tsika zany mila ampianarina hoe rehefa mivarotra aza mionona foana am'le hoe tia ny entana tsara, le kalitao, etc. Fa inona le fihetseham-po amidinao miaraka amin'iny. Ny fihetseham-po amidin'ny fenitra zao amin'ny fandarana sahala am'zao de mitondra fanantenana, mitondra fisokafa-tsaina, mitondra ihany koa risy-po, mitondra fanetretena koa satria hoe fenitra de tia mianatra manolana de mizara de zany misy fihetseham-po hoentin'ny fenitra. Misy koa hafaliana hoentin'ny fenitra, fa tsy hoe tsy le émission io fotsiny kory, fa raha hoe tena ohatra hoe fenitra zao hoe hanao premium de mitady hoe inona le fihetseham-po tena tadiavin'ny olona. De matetika izay fihetseham-po zay arakaraka ny mahalafo anazy anjaranao mahita hoe inona tena tadiavin'ity olona ity. Te hilamin-tsaina ve izy? Noho izany filaminan-tsaina no amidiko aminy. Ohatra ny assurance zao de filaminan-tsaina nge no amidiny fa tsy hoe contrat. Sahala am'izay koa ohatra hoe fiana anankiray, inona mahatonga ny olona hividy LC 300 ohatra, satria mitady izy hoe inona le fifaliam-pona, le hafalia aneo amin'olona hoe za nge mahatakatra LC 300 fa tsy tomobile no andeha amidy, satria rehefa mandeha mijery mpivarotra ohatr'ireny de ny tomobilinay zao le moto nisy fotoana andeha nijery mpivarotra fiana anankiray de le LC 300 mihitsy moa zany efa tamin'ny herintaona sy tapany teo eo. Hoe ity vaovao be fa moteur an'izy io tsy tadidiko hoe firy mètre cube moa teny 3000 centimètres cube tsy tadidiko. Hoe inona ny raraiko an'izay moteran'io ny zavatra tadaviko hoe afaka mizesta ve za ao anatiny zay. Ny ambony mandeha miandalana eo ihany. Dikan'izany ve zany hoe rehefa offre premium mazava ho azy olona efa nafena le pyramide de Maslow tsy manana problème na subsistance intsony physiologique sy ny sisa intsony fa efa tena te ampiseho zavatra hafa mihitsy. Mila mieboebo ve zany ny olona mila an'le offre premium? Mila manana zay besoin zay? Ny zavatra anankiray rehefa amidy de manana niveau anankitelo. Ny atao hoe niveau fonctionnel. Ohatra hoe savony. Ny asan'ny savony de manasa. Savony de mandroatra. Savony de manitra. Hatreo. De matetika mpivarotra savony ohatra eto amintsika de mifantoka amin'izay fotsiny. Manitra be, mandroatra be, manadio tsara, manafoty. Hatreo. De niveau manaraka indray niveau émotionnel. Appel ohatra enjana be amin'izay. Appel vao mivoaka tena tena design am'lay be, tiako loatra koa de babo satria iny babo iny mahatonga anao hividy. Satria ny valopolo isan-jato ny fanapa-kevitry ny olombelona anankiray, raha kely indrindra zay 80% zay, tsy zany nanao zavikarohan'izany fa misy hoe Daniel Kahneman zay, dia miainga amin'ny fo ny fanapa-kevitra anankiray. De rehefa voadona zany ny fonao de tonga de te hividy ianao. De ny niveau fahatelo farany de ny atao hoe niveau statutaire. Hoy izy ianao hoe mieboebo, avy eo moa misy dingana be da be le mieboebo, mitady voninahitra, kefoka, te hizesta, fa le mieboebo manko lasa diso lasa lavitra loatra. Fa mitady voninahitra ny olona rehetrarehetra ao amin'ity tany ity. Mahasamihafa anazy fotsiny hoe matim-boninahitra ve le olona, lim-boninahitra ve le olona, sa mendrim-boninahitra ve le olona, samihafa koa zany. Fa niza za ianao mpanaraka amanjato ny amatapitrisany an'ity fandarana ity de mitady voninahitra daholo. Verenako le fanontaniana teo hoe ny any amin'ny premium ve tsy voatery fa anisany anefa. Anisany zay satria arakaraka ny tombon'le izy avy eo ny tombon'le vidiny no idiran'izay hoe lafiny misy an'le côté hoe statutaire zay zany hoe lasa statut. Sahala amin'le teneniko teo hoe manana akanjo Dior lasa statut, manana LC 300 fa raha mitady zao tsika hoe marika malagasy na hoe fenitra zao hoe meko fanambo hoe iza ny marika malagasy hoe tena mampireare satria le friareana manko ny tadavina amin'izay. De mety samy andinika tsika iza marina moa marika malagasy tena apréare misy fa tsy azontsika saina fotsiny iza marina moa. De zany anisany makarary ny aiko hoe fa manina moa tsika tsy afaka mireare hoe ty vita malagasy am'sehatry ny resaka fizahan-tany ohatra na ny fiakanjona na ny resaka trano
Resaka ninina zany a dia afaka ampiakarina premium daholo a rehefa misy stratégie atao ambadika an'izay. Dia ahoana ary zany tokony atao raha manana service manana produit zavatra très rapidement aingakaingana be dia inona ny étape voalohany indrindra raha te handova ny lasa premium tonga dia hoe le prix fotsiny nampiakariko. Tonga dia miantso an-toky aloha. Mazava ho azy zay leo ale. Ny étape voalohany ny dingana voalohany dia be da be ny mpandraharaha manadino an'izy ity ary ataoko hoe 5/10 isanjaton'ny mpandraharaha dia manao an'ity fahadisoana ity. Ataony a le produit na service anankiray atao milay be ary andaniany fotoana iny anaovana logo anaovana ity rehetrarehetra ity dia rehefa vita le vokatra na le produit na le service zay ho zay iza moa zany a no amarotako an'ity. Zay le adisoana. Fa tokony mifamadika an'izay ny atao mitady aloha ianao hoe iza ny olona manana olana na manana filana sahala am'izao. Namanko tamin'ny nanomboka nanao ny coaching dia nanomboka niakatra ny vidin'le izy dia ny toky ataony toky business mihitsy le coaching fa ny azy ataony lafo be. Dia izy hoe oreto tatavanareo anao iny anao zaridaina manana talenta ny ananako manao coaching dia iny fidiram-bolako dia tsy maintsy ny talenta ananako no avadiko lasa vola fa tsy anao zavatra fa hoe andeha hira ve zany anao tsenjery sa anao ina zay ny talenta ananako. Dia nisafidy hoe CEO sy dirigeant ihany no coacheko. Dia ohatra hoe resaka prise de parole en public ohatra ame ohatra anankiray fotsiny fa tsy hanao dokam-barotra zay akory ny tanjona. Amin'izao manao coaching na dirigeant ohatra 3000 € ny factureko amina coaching ray volana. Anatin'izay ray volana zay misy accompagnement ataoko indray isan-kerinandro dia misy an'le kabariny irahako miketrika aminazy hoe zao ny hitondrana anazy zao ny rafitra hitondrana anazy zao ny fomba hitenenana anazy zao ny hafatra mila apitainao zao mila tadidin'ny olona etsetera. Satria nosafidiako hoe reto olona reto ihany olona manana fidiram-bola ohatr'izao ihany ary olona manana olana sahala am'izao. Ianao dia dirigeant dia menatra ianao manoloana amin'ny mpiara-miasa aminao na vaovao ianao misehatra misy anao dia matahotra anao sao dia tsy omen'olona lanja satria manana charisme d'huître. Zay moa fomba tena rehefa miresaka zany dia le manao ohatr'izao reny dia matory ianao. Dia efa hitako zany ohatrany le fahefa mividin'le olona sy inona ny olana any aminy dia zay ny teneniko hoe fihetsem-po no amidy rehefa miditra amin'ny resaka premium. Rehefa manao premium zany ve dia raha hivarotra zavatra atonony sy mora dia tokony tsy atao amin'le marika mitovy iny fa olona marika hafa mihitsy zany natao tany amin'ny premium. Raha amiko aloha dia mila samihafa le marika satria manjary lasa miditra isika anatin'ny atao hoe univers de marque. Raisitsika ihany Dior. Dior tsy afaka hoe anao kiraro 100 € dia nefa ny kirarony eo amin'ny 900 000 € eo satria manjary midina le valeur an'le marque amin'ny ankapobeny. Fa rehefa hoe ity le univers atsika, ity le univers de prix dia tsy midina amin'izay fa alao manao marika anankiray hafa zany. Mety hoe marque ombrelle ny antsoina an'izany mety hoe marque fille sy manana ny filazany azy fa alao samihafa satria samihafa zany le tontolo hoe. Ohatra misy AOTRA zao dia AOTRA zao raha ohatra hoe ataontsika premium dia AOTRA premium iny fa misy AOTRA mety zavatra hafa zany. Fa avy eo moa samy manana safidy ny olona fa amiko rehefa manao premium dia alao misafidy hoe ity zany marika anankiray dia iny no tena alefa mafy be dia amin'izay ny marika hafa avy eo afaka manaraka tsikelikely. Fa raha hoe tonga dia samy atao premium daholo dia misy manaraka dia lasa tsy mitovy le izy fa nareo moa mora sa nareo moa lafo lasa tsy mahatoky ny olona hoe fa iny zany le niveau anareo reto. Dia raha amin'izao tsika miteny zao zany anisan'ny tsara stratégie indrindra ho an'ny toky dia le hoe niovy an'izay premium izay mihoatra an'le teo aloha satria lasa manam-potoana mazava ho azy noho ny teo aloha. Lasa manana fotoana kokoa satria vitsy kokoa le client irahana miasa dia ingeza kokoa le impact azo dia nefa ingeza betsaka kokoa le fotoana zany ahafahana hoe miasa sy hoe miasa tiako tenena hoe mandeha mikondò mambola vola tetika asa hafa zany. Dia betsaka koa ny fotoana hoe hipetrapetrahana sy hiakana aina. Vita iny étape voalohany safidy an'le personne cible zany aloha. Dia inona manaraka? Dia manaraka rehefa efa voafaritra tsara zany reto le olona tiako irahana miasa manana fahefa mividy manana olana ary ananako le vahaolana dia mila mitady avy eo hoe
inona mizer zany a le vahaolana ho volavolaiko ho anazy. Inona le vokatra atolotro ho anazy fa tsy mivadika. Tsy hoe za mahay expert comptable, za expert en communication, za expert am'zao de iza reny amaroto. Mila mivadika foana zany. Marina hoe efa ao anatin'le sehatra io fa rehefa hiakatra premium de mila jerena foana zay hoe iza aloha amin'ny teny français zany hoe les qui mandeha alohany, les quoi, à qui je veux vendre quoi. Satria je veux vendre quoi à qui. De ao anatin'izay mila jerena inona am'zay le vahaolana. Ary inona ny vahaolana miavaka misy eo amin'ny tsena rehetra, eo amin'ny mpifanandrana rehetra amiko. Inona ny azoko ampitomboina ao anatin'ny vahaolana omeko. Inona ny azoko ahena, ny vidiny, ny halavany, ny option ao anatiny. Inona ny azoko soloina ao anatin'le vokatra ao amiko. Mety hoe raha ohatra ka raisiko hoe akanjo ohatra, de ny azoko soloina ohatra amin'ny packaging-ny, na hoe inona mila fafako na alana. Alako ohatra ny côté chimique an'le sakafo ohatra. De rehefa hitanao zany reo de voafaritra hoe efa miavaka sahady amin'ny fanaon'ny olona ianao. Za moa anatin'ny hoe stratégie océan bleu, stratégie océan rouge de ty rehetrarehetra ty zany de anao de mifanandrina amin'ty olona rehetrarehetra ty. De sahala amin'ny hoe misy ranomasina anankiray de feno rano mandrika be satria mifanaikitra daholo mifanandrina rehetrarehetra anaty. De mazava ho azy mitady foana hoe c'est les prix les moins 10 ans. De rehefa le prix moins 10 ans de miafiafy de mifanainkinaikitra ao de zay raha mandrika. Fa le océan rouge zay. C'est le océan rouge. De ny océan bleu ndray mitady ianao hoe za miavaka. Amin'le océan rouge zany hoe matetika fomba teny hoe za ko coach, za ko expert, za ko zao. De ianao zany rehefa mbola ao anatin'izay hoe za ko zay de mbola anaty océan rouge. Fa rehefa tonga amina sehatra anankiray hoe na hitodi-kaviana na hitodi-kavanana de tsy ahita olona manao ny ataoko satria hafa ny olona iarahako miasa, hafa ny vahaolana omeko ary hafa mihitsy ny fomba fanehoako ny hevitro, hafa mihitsy ny fiaccompagneko na hafa mihitsy ny vokatra ataoko. De amin'izay fotoana izay ianao ao anatin'ny océan bleu. De tsika zany atao à Madagascar ataoko safibe mantsy moa izy zany hoe généraliser. Rehefa misy olona anankiray salamizany manao CEO summit zay de misy olona lasa te hanao summit. Zay akory atao moa zany fa de misy an'le lenta zany, misy an'le standard apetraka tamin'ny folo taona lasa nanao coaching. De zay namana rehetra manodidina anaty niteneniny ka jerevanareo fa lasa coach daholo zao ty olona rehetra lasa coach daholo. Fa tiako tenena zany hoe le niveau mila mipetraka fa indrindra rehefa misy olona anankiray manao zavatra de mila mahita hoe ahoana ny ahafahako manao tsara kokoa noho iny. Inona ny azoko ahena, ampitomboina, alana na soloina. Amin'izay miavaka amin'iny. Raha zany de pangalatahaka de lasa zako foana zany ny mpandraraha anankiray anatin'ny business ataony de tsy ho lasa premium mihitsy izy na oviana. Zany hoe raha ohatra raha varotra mofo ohatra de mofo premium anao midika. Tsy hoe mofo anankiray miaraka amina sachet kely normal zany fa iny sachet iny sachet miavaka. Mety hoe misy na ny toucher an'le sachet ary tsaratsara kokoa. Mety hoe le fanaovana livraison miaraka amin'ny facture tsara tarehy kokoa. Mety misy appel teny mahafinaritra kely. De zay zavatra le tsy afaka ny olona sasany kopiena. Satria hita mampiavaka anao manokana. Zay ny atao hoe premium zany. Anisan'izay. De zay no afaka factureko lafolafo kokoa amin'izao. Zay ny facturenao lafolafo kokoa. Fa le mofo hoanina nge mofo tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra mba tsara kokoa noho ny hafa fa zay nitenenina zao zay mihitsy hoe le fony novainao misy ny antso. De le olona hokendrenao hividy an'iny zany tsy nizaniza fa olona mitady hoe za mba mitady hoe mofo ohatrany hoe mba ohatra hoe mofo mitondra fanantenana, ohatra mofo mitondra hafaliana. Satria hafaliana nge le entinao rehefa raisin'ny olona de tsika hanao hevitra taingina. Ataonao velouro ny fonon'le mofo le baguette tsara tarehy be reny le misy graine eo ambony le ino graine de sésame na de atao anaty velouro de amin'le velouro eo misy amin'ny marika an'le mofo. Ohatra hoe mofo fenitra ohatra zany ny atao anaran'le izy. Fa ny tena midinao avy eo le packaging sy le hafaliana entinao amin'le olona. Fa izy rehefa andray vahiny de tena mba fantatrareo fa ny sakafontsika androany de izao le entrée ary mofontsika inona ozy nareo? Mofo fenitra. Wow! Manana mofo fenitra ve nareo? Mba raitra kosa zany. Any Japon ohatra zao misy olona manao business na œuf dur premium.
izay 5 eny amina vidina atody anankiray. Satria zavatra ataony alainy le œuf dur ataony anatina bocal, ohatran'ny bocal somary efajoro zay le izy, de tsindriny ao, de lasa misy marika famantarana zany eo amboniny. De rehefa avoaka ao le izy de lasa œuf premium. De satria le izy lafo, tsara tarehy, tsara endrika ary mipakejina ny raitra be. De rehefa mandray vahiny izy avy eo de hoe ny atodinay nge jerenareo hoe inona ny atodinay, io ny andraisanay anareo. De niboninahitra zany le olona mihinana azy, kay! Ny raisinareo tamin'ny atody raitra be io zay tena merci, tena mankasitraka fa tena faly zay. Zay le premium, fa tsy hoe atody fotsiny le amidy fa hovaina mihitsy le fomba amarotana anazy sy amezana fahafampo an'le mpanjifany. De azo atao foana ve zay manova zavatra anankiray io lasa premium zay? Misy produit ve tsy afaka avadika premium? Ataoko hoe ny 7% ny vokatra rehetrarehetra, produit service rehetrarehetra de afaka atao premium daholo. Mbola rano, vary, ito amintsika moa zany ny vokatra rehetra, na mbola tantely efa niteneniko teo, na mbola hivarotra figo ary ianao, na mbola hivarotra borosy-bolo ianao, hivarotra rideau, hivarotra boky, ninona afaka atao premium daholo. Ary ny service? Ny service ary ny tena mora indrindra manao anazy premium, satria ny service ao anatin'le tsy tsapaitanana manko reny, fa ny fahaizanao mivarotra anazy, ny ahafahanao mampa-premium anazy. Satria ohatra hoe be da be zao ohatra ny coach eto amintsika resaka hoe prise de parole en public. Maninona ny zavatra ataoko ohatra 3000 € ny ray volana, fa maninona ohatra coach anankiray mety hoe sahirana izy mivarotra an'le coaching ataony 300 €. Satria service zany de misy fomba, misy méthode, misy mécanique unika moa filazana azy. Satria ny service tena be da be ary be da be malagasy, tena mana fahaiza-manao. Zany moa zany raha vao misy niteneniko teo hoe artista, hoe mana-talenta, reny raha tena mora koa mampiakatra anazy. Satria rehefa misy produit anankiray de reny manko product branding ny anaran'ireny, zany hoe manao marque an'le produit. Fa ny personal branding satria reny anatin'ny service, reny raha mora amidy kokoa noho ny produit. Raha ny eto amintsika aloha zany, za tsy miteny hoe lalàna zany teneniko zany, fomba fijeriny ihany zaraiko hoe any amin'ny service ny mora andehanantsika lavitra. Ary misy resaka service ihany ianao, eto amintsika eto Madagascar zao anisan'ny nofehezana, nitsahana ary nambaniana tanteraka ny atao hoe économie de la connaissance. Satria zany ao anatin'le tsy hita maso. De tsy navela ny olona hisonatra, ary zany de hita sy taratra any amin'ny fanabeazana. De ampianarina zavatra tsisy fotony, ampianarina valala, ampianarina hoe inona ny hoe roche ferreuse na zavatra tsisy ilana anazy, fa tsy ampianarina zavatra tena ilaina amin'ny fiainana. De ohatr'izay koa any amin'ny anjerimanontolo ary tsy ampianarina hoe inona ny tena ilaina amin'ny fiainana. De reny fahaiza-manao reny nefa ny firenena émergent, reny de nahay an'izany hoe ny zavatra azo amidy lafo indrindra de tsy ny zavatra azo tsapaitanana na hoe ny harena kibon'ny tany, fa ny harena lafo indrindra azo amidy de ny harena ao anatin'ny saina. Zany mahatonga firenena hoe Korea any Atsimo na Japon, ny azy ny saina namidiny. Sahala amin'izany maninona ohatra ny Suisse tsisy hoe harena kibon'ny tany, nefa anisan'ny firenena mandroso sy manan-karena satria ny azy kokoa ny namidiny. Fa tsika nampianarina hoe mila mionona amin'ny ambonin'ny tany, ny ambanin'ny tany. De lasa mifomba fiteny moa avy eo hoe Madagascar de firenena manan-karena fa malagasy mahantra satria nampahantrana ary nampahantrana ny saina. De anisan'ny miady ataoko zany amin'izao, tsy hoe miady aman'olona akory, fa miady amin'izay fomba fijery zay. Za tsy hoe manenjika hoe inona nitranga tany aloha, ahoana nataon'ny mpanjanahantany, fa anisan'ny miady ataoko ampatsiahan'ny olona tsika milay, malagasy milay. Ary aoka izay ny fanambaniana ny malagasy, aoka ny fanambanian'ny tena ny malagasy. Satria tsika mila sa manome hasina ny talentantsika, mila sa manome hasina ny fahaiza-manao, mila sa manome hasina ny tantara, mila sa manome hasina ny maha-izy atsika. Satria ny fahaizana manome hasina an'izay, ohatra hoe ny asa, ohatra hoe inona ohatra ny asa anankiray, mpandrafitra ohatra, raisintsika ohatra izay. Misy mpandrafitra anankiray zao, raha ohatra izy ka mirotsaka amin'ny resaka premium, de lasa mitombo zany ny vola miditra ao aminy. Mitombo zany ny vola miditra ao anatin'ny tokantranony. De mitombo zany ny vola miditra ao anatin'ny sehatra misy anazy. De raha maromaro ny mpandrafitra sahala amin'izay, hoe ndao hirotsaka amin'ny premium, de lasa misy akony ngeza be ho an'ny firenena zany. De za zany resy lahatra hoe raha betsaka ny olona mirona amin'ny resaka business premium, de mitombo
ny lenta mitombo ny toe-karena ny sehatra ary mitombo ny lentan'ny toe-karena ny firenena. De manao ahoana ny isan'ny olona manao ny business premium io eto am'zao? Efa manomboka mahazo vahana ve sa mbola mila tena atosika tanteraka mihitsy aloha? Raha fomba fijeriko aloha de mbola mila atosika izay resaka business premium zay satria manana vokatra tsara efa dingana ngeza be anankiray satria tsy ny rehetrarehetra ny afaka miditra amin'ny resaka premium mila raitra aloha le vokatra ataonao na le service ataonao zay vao manao premium fa tsy hoe mbola vao manomboka sadasady ianao de efa io fa manao premium satria tsy hoe maka 2 chevaux anankiray ianao de hoe ataoko folo eny ny vidin'ity de hoe io fa lasa voiture lasa fiarakodia raitra be. Tsy any am'zay le izy tsy resaka vidiny fotsiny io fa misy zavatra be da be ao ambadika eo zany mila amboarina, mila volavolaina de mila stratégie manao an'zany fa tsy de hijery amin'ny ChatGPT na amin'ny Claude na YouTube de ahoana moa manao premium vita izy raha atao rehetra ohatra ny zavadrehetra fa hafa ihany hoe rehefa hitanao ny lalaka ombana hoe misy étape 12 ohatra hoe eto aloha de maketo de makato de makato de makato zany ilana mentor eo amin'ny fiainana fampatsivana kely fotsiny ity satria nisy nanontany an'izay hoe tokony zany coach sa mentor de izy hoe miankina am'le olona eo alohako ny kaskety anaovako fa ny mentor olona efa nandiha lalana anankiray de latsaka tanatina lavaka karazany maro de nahita fahombiazana tamin'ny endriny maro de afaka miteny hoe zao ny hitako, zao ny tsapako, zao ny haiko, zao ny tsy haiko de ampanetsetena ny tenenako anao hoe ato ny lalana ahafahanao sonitra malaky. Ny coach indray eto le niveau an'le olona anankiray manana olana izy fa te hisonitra maketo zay ny coach. Ny thérapeute indray psychothérapeute ny resaka psychothérapie raha vao misy thérapie rendray misy douleur psychologique rendray any ambanimbany any izy de te hisonitra makeo am'le normal. Ny tena zay satria be da be manko ny olona mampifamadika an'le izy hoe za manana traumatisme de mila mandeha mijery coach raha vao traumatisme zany marary psychothérapie ny ilana am'zany na art thérapie na zatra amin'ny thérapie de na io sehatra io koa ary de be da be mazava ho azy mbola resaka fitsaboana ninina zany sehatra zany de afaka miakatra foana amin'ny resaka business premium. Za io zany zao ohatra hoe amin'ny AOTRA raha fahazoakan'le business premium aloha hoe vitsy kokoa ny olona prospectenao na hoe avy lenta kokoa ho amidinao lafolafo kokoa le servicenao de mahazo tombony kokoa ianao nefa tsy miparitaka be zany. Au contraire le business tsy premium hoe volume indray zany nenjehana betsaka kokoa tsara kokoa hoe manao premium fotsiny ohatra de tena hoe any foana ny zavatra atao sa hoe aleo manomboka amina business tsotsotra aloha amin'ny voaloha de mianatra asa ao de zay ianao mi spécialisé kokoa makaty amin'ny premium am'zay avy eo. Ny olona anankiray fa manomboka fandraharahana de tsy maintsy mbola mitady izy aloha hoe traikefa ahoana ny fanatsarana ny vokatra ahoana ny fanatsarana an'le service ataony de hitany am'zay avy eo satria sahala am'zay za zao ohatra tamin'ny nanomboka resaka coaching de hitako zany hoe manao coaching na adolescent zany tena tsy haiko satria za tao anatin'ny adolescence koa korotan-tsaina be de tsy hitako ahoana moa zany tsy haiko loatra. Misy karazan'olona misy karazana communauté tsy fantatro fa avy eo rehefa mandeha ny fotoana de hitako hoe ato ny tena tiako andehanana ohatra hoe raha dokotera zany de misafidy spécialisation avy eo fa amina tsara aloha izy manomboka mijery ny lalana zay tena tandrifiny fahaizany ny tiany ny fidiram-bolany mba tsy teneniko hoe aiza le ikigainy hoe mbola resaka hafa iny fa mitady izy aiza le tena tiany sy hainy zay izy hoe ato rangahy zany de hirotsaka am'zay am'le premium. Marina be le tena nifenitra teo hoe le tsena eto amintsika nge kely Madagascar nge kely na mpandraraha kely rehefa manao le CEO summit reny zay ohatra de ranona hita de eo de ahoana letsy de manao ahoana ianao salut ça va ianao de nefa ao anatin'ireny olona reny rehefa tena mandinika tsika de misy olona ohatra fotsiny hoe nisy namana zay niteny tamiko hoe eto amintsika nge zay mba te hivocal le fa zay tsy te hifangaroaro amin'ity adalaseny rehetrarehetra ity de vazovazo fotsiny zany ela zany andera ohatra hoe misy boîte de nuit anankiray fa 500 000 ariary miditra ao fa zao ny toka makalanina ny ao mety misy biki ao zavatra rehetrarehetra be daholo zany de mandeha zako satria zay te hiavaka zay te hanana filinina ho anay manokana tiako tenena am'zay zany
ninina sehatra mbola niteneniko teo ihany, na resaka événementiel io, na resaka tourisme io, na resaka recrutement io, na resaka am'izao mandeha be ny resaka formation intelligence artificielle, ninina afaka ampiakarina foana fa ny fahaizanao fotsiny hoe ato na ato. Amaranako an'le fanontanianao teo hoe aleo hoe manao premium fotsiny, tsy hoe misy zavatra hafa. Tamin'izaho nanomboka zao tamin'ny zavatra nataoko, de nataoko fanamby foana hoe am'izay standard faran'izay ambony indrindra ho ataoko, am'izay tandrify anazy zay de moramora kokoa amiko avy eo ny midina. Satria taminanao zay tamin'ny 2019 ohatra anisan'ny invincible, de le niveau ampanatretena ny tenenako an'izany hoe mba ambony ihany raha ho an'ny Madagascar. De avy eo rehefa mivarotra formation hafa de zay ny atao hoe prix d'ancrage, satria hoe iny zany le niveau misy anao, niveau d'ancrage, de ao an-tsain'ny olona zany hoe eto ny niveau an'iny, de raha midina aty de kay milay be kosa zany zavatra ataony zany. Zay ny approche indray miteny hoe aleo aloha manomboka aty de avy eo tsika miakatra premium. Io zany tsisy lalàna aminahy, miankina fotsiny hoe manaona le marché, manaona ny fahavitahanao hiasa miaraka amina olona be da be sa olom-bitsy, aiza mampahalezy an'le olona, satria misy nge olona tsy à l'aise izy raha miaraka amina olona hoe ambony be ny niveau intellectuel na niveau financier na niveau culturel, misy tsy à l'aise. Misy olona tsy à l'aise raha miaraka amin'ny sarababem-bahoaka, fa io zany miankina amin'ny tsirairay. Fa aminahy zany safidy ho anahy manokana, satria rehefa tena mandinika antsika mpandraharaha, iny moa tena antony hiasana mafy. Ho anahy manokana zao anisan'ny tena hoe harena ngeza indrindra de ny fotoana mamy. Misy fotoana ohatra latsinainy de kamo hiasa na te handehandeha maka anaty ala de ataoko zay satria zay zany no tiako atao. De tsy voafetra loatra ny hoe tsy maintsy mazava ho azy misy pic hoe misy client ohatra amin'ny orinasanay mila atrehana, fa ny tena fidiana lafo zany de le fotoana mamy zay ahafahana manao hoe inona le filinanao, inona tianao atao. De aminahy rehefa miditra amin'ny resaka premium de manana fotoana mamy betsaka kokoa, manana fotoana sarobidy betsaka kokoa, ahafahako manabe, mitaiza, mizara, mizanaka ao an-trano amin'ny akama, satria iny moa De manam-bola be kokoa. de manam-bola be kokoa. Satria raha ohatra ka manana vola be ianao de nefa zany ianao zany tsy hita popoky, tsy hitan'ny zanakao, tsy hitan'ny vadinao, tsy hitan'ny namanao, de ianao rery ny ery ambony ery fa ho avy ilay fotoana ho lozan'ireo ianao, fa fotoana no erany. Misy fomba fiteny zay hoe rehefa tanora ianao de ny fotoananao rehetra hividananao vola, hitadavanao vola. De rehefa mandroso ny fotoana, rehefa miantitra de ny volanao rehetra hividananao fahasalamana. De sasany tsy te ho tonga am'izay sanatriavana hoe ino fa manam-bola fa avy eo farofona, hoe ino lasa misy lefa-kozatra na ino marary ao an-tranao de lasa tsisy akama, tsisy mpiraraha ao. Tsy te ho tonga am'izay. Tovitsika hoe ny amiko ndray fahitako anazy mila juste équilibre ianao. Fa indrindra zay moa nandrarana hoe mba afaka mametraka système ianao de na tsy eo ary de mihodina le izy. Zany hoe le produit zany atao tellement spécifique nefa ciblé an'le persona tadiavinao. De am'izay izy tsisy concurrence mihitsy de afaka mi-expliquer an'le vidiny le service ianao am'izay. Mazava ho azy. Satria efa hitanao zany efa nikajianao teny voalohany hoe ny olona sahala am'izao de reto aby. De efa hitanao zany 80 isan-jato reto ny olana sedran'ny olona io, ary za manana système, manana accompagnement spécial amin'olo sahala am'zany, ary le 20% na mihoatra an'izay personnalisation, ary tsisy mahavita iny. Ohatra hoe resaka fanenana tena zao, satria izy moa zany tia misakafo be, tsetsatsetsatsyaritra iny. De ny akamaroan'ny mikoatra zao rehefa miresaka, zay zany mila ovainao anatin'le premium, hoe inona le message tenenin'le olona mampiavaka anazy. Fitenin'ny coach rehetrarehetra hoe mila ahenanao sakafo makany aminao, mila déficit calorique. De zany resantsika vetivety eo. Tena mitombony zany 100 isan-jato. De zay zavatra zay matetika efa fiainiko, matetika efa fiainin'olona. Fa raha misy anankiray tonga manantona anahy de miteny hoe zao toky, mahatonga ny toky mbola tsy mety bokony sy misy kibo io, satria tsy ampy ny sakafo ho an'ny toky, ary tsy ampy ny zavatra matavy ho an'ny toky. De zay le accompagnement ataoko amina olona
tsy manana filiana loatra amin'ny resaka sport de ho tenenina eo de hoe tena za mihitsy zany voajono. De rehefa anao zavatra premium zany tonga de tena tia ilaiko fa tsy mbola nahita olona oatra azy miavaka amin'ny rehetrarehetra. De zay le fahaizana miavaka zay nefa tsara le zavatra atao zay zany anisan'ny tadavina am'le resaka premium. De zay le mila stratégie en 12 étapes manao an'izay zavatra zay. De mazava ho azy toko efa manana an'le fanaovana an'le zay stratégie zay moa zany efa vao nanana an'izay ary tianareo. ny zavatra nitranga manko tamin'ny nianatra an'izay hoe nianatra tany amin'ny Tony Robbins, nianatra tamin'ity coach rehetrarehetra ity de Alex Hormozy de nianarana zao rehetrarehetra zao fa voadinika misy zavatra be da be ampianarin'ny olona avy any ivelany fa tsy mifanandrify amin'ny toetsaintsika, tsy mifanandrify amin'ny culturantsika de avy eo le izy tsy manana le akony nandrasana zany satria ianao zany miandro hoe zao ny atao ozy ry zalahy nefa tsika amin'ny ankapobeny olona somary introverti zany hoe tsy de miteny loatra, mila somary miolakolana, tsy mahazaka le tonga de mahitsy toraka be. De zay zany misy adaptation culturelle, adaptation intellectuelle, misy adaptation be da be. Zay ny teneniko hoe efa ampanetretena ny teneniko hoe hitako zany le lavaka rehetrarehetra amin'ny resaka business premium io. De afaka miteny zany ninona business karaha hoe atsoina hoe avy du premium ty de multiplié par zao ny tarifa, ny chiffre d'affaires ka mba dans la limite du raisonnable fa tsy hoe mbola averika any hoe eo 2 chevaux de atao fois 100 ny vidiny de hoe lasa premium fa rehefa resy lahatra hoe tena tsara le kalitaony, tsara le produit, tsara le service de possible daholo io. Fa tsy maintsy business fa tsy mety hoe produit anankiray one shot. Hoe ity misy produit anankiray mila midika io zavatra io mila midika un prix premium. Ahoana ny hamarotako anazy? Tsy mety zay. Fa plutôt tsy maintsy mametraka an'le structure sy ny écosystème. Raha atao one shot izy de ifatra lafo be indray mandeha ianao de tsisy tohiny de tsy lasa business le izy fa lasa opportunité fotsiny. Fa ny tika teny amin'ny business zany na produit na service premiumisable daholo hoe ataoko hoe 90% mba tsy hoe tena kevitako ity de lasa fa na tongolo ara vitan'la premium nefa mbola azo eritreretana zany. De afaka atao anaty boaty le tongolo de afaka mety efa voavofy meloa de efa voavofy de atao anaty efa mariné de misy packaging raitra be de inona zany satria eto Madagascar tsika manana fahafahana hoe be da be mivokatra amin'ilay eto. Raha zay zany hitondrantsika an'le resaka hoe hasina. Meo hasina ny maha-malagasy. Azazaina hoe zay premium zay zany no ahafahantsika mamerina an'izay hasina zay. Zay no tandrify amiko. Raha olona mahay tantara sy mpahay tantara de teny hoe mifamezana hasina amin'ny malagasy de amin'ny alalan'ny tantara. Raha olona mahay resaka fandraharahana de teny zay fandraharahana fa zay aloha no tandrify amiko. De zay ny anjara biriky hoentiko zany hoe amerenana, ampiakarana, ampitomboana hasina ny malagasy. Ndrey rehefa miresaka hasina angentsika miresaka hasina, miresaka sotoavina, zavatra tsy hita maso zany. Be da be ny olona rehefa antanena hoe inona sotoavina de tsy fantany hoe inona atao sotoavina. Nefa zany anisan'ny zavatra azo amidy. Ame ohatra tsotra be nisy fotoana nakany Washington de mijery miditra musée anankiray. Izy zavatra tsisy hijery seza. Ohatra hoe mity seza ty hono nipetrahany George Washington, fa mity seza ty hono nipetrahany nianina tamin'ny nanao sinian'izao. Inona moa zany ny andoavako 12 € na 12 $ na 27 $ mijery an'io seza io satria ao ambadika ao misy sotoavana amidiny hoe ny fasahin'ny Amerikanina tondra fihavanana, fasahin'ny Amerikanina nanao an'izao sady misy sotoavana ao ambadika ao. Misy namana zao ny teneniko hoe raha te hampiroborobo tourisme ianao premium de indrindra ho an'le olona le mitady zavatra mahatsikaiky ireny, mitady expérience moa hozy fenitra teo de mila eto izy amina toerana, le toerana feno mystère, mampangitakitaka satria ny amidy amin'ireny fihetsem-po. Mety tahotra io. Na tantara koa zany. Na tantara ihany koa satria mila izy misento hoe ndry avy teo amin'ity rano ity nandro farany zany le mpanjaka teto avy teo amin'ity vohitra ty zany no nangatabady le ramatoa ohatr'izao avy tao amin'ity fasika ty no
lasa misy tantara ao, lasa misy soatoavinao hoe inona manandanja, manakasina, karakitikitiana dia mahatezitra anao, zay no soatoavina. Mety Andriamanitra io, mety zanaka io fa hoe sarobidy amiko io karakitikitianao, taroako ianao. Dia zany anisan'ny zavatra mila amidy, zay expérience zay. Fa tsy le produit fotsiny fa le expérience, satria tiako be le ohatra meny fenitra teo hoe mofo dia asiana fonony milay be dia misy miantso, zay le expérience hoe milay kosa mofo zany. Zay le expérience amin'ny resaka premium. Zay zavatra zao hitako ohatra hoe amin'ny taxi ohatra. Satria misy taxi vaovao mivoaka amin'izao misy ny nahazatra antsika dia samy hafa be mihitsy le prestation. Dia zay zany zao le raha ho an'ny olona tsy zatra an'ilay concept de premium zany dia zay dia efa mampiavaka be anazy, tonga dia tsara ny résultat. Tsara be zay ohatra meny fenitra zay satria zay mihitsy le premium hoe misy taxi, ianao nge rehefa mila taxi amina toerana ray, mandeha maka amina toerana ray zay fotsiny ilana taxi. Fa mitady expérience hafa ianao tsy te ho maimbo setroka, maimbo lasantsy. Nisy taona tamina fivoriana anankiray dia nandeha taxi ianao zay le fofona iny fa le fivoriana stratezika be tamin'izay tsy mitondra tômôbila fa nentin'ny vadiko, za zany mba amin'ny style hoe zany le coach premium nefa maimbo setroka. Dia expérience ao an'zareo zany dia tsisy dia hoe tsy le tiako zany mba be resaka eo. Dia izay ny tenenao zay mihitsy te hangatsiatsika ao anatiny, te hilamindama, tsy te haheno zavatra mikorotandrotana, tsy te atao ohatra hoe sao dia mbola haka lasantsy indray le ty. Zany le expérience iainana. Dia ninona mbola vehivavy mbola hivarotra baoritra ianao, na mbola hivarotra bonbon ianao, chocolat, pataloha, ninona azo hitondrana expérience foana manodidina anazy. Satria fihetseham-po no amidinao ary fihetseham-po no raisin'ilay mpanjifa. Nanomboka oviana zany tokony tena resy lahatra tanteraka tamin'izay premium zay. Raha anao valy teny ohatran'ilay fitenin'ny olona rehetrarehetra efa hatramin'ny nahakely anazy dia efa fa ny tantarako teo ilay tamin'ny 2015 hoe voadona mafy dia taorianan'izay mbola tao anatiko tao fotsiny ilay izy nikombokombona tao, fa taorianan'ilay zanako ilay niteny hoe dada tsy mba eto mihitsy, ny dada niasa niany, zay tsy mba misy miraharaha ato, dia nefa za zany mba hoe coach, dia nefa zanako raha matsapa-irery. Eo amin'ilay fotoana zay. Eo amin'ilay fotoana mamy zay hoe tena alao ahenako ny fotoana esako amin'izay tratrako, satria misy fotoana ohatra nanao ny CSE mihitsy zay zao, dia inge misy fotoana hoe herinandro tsy mahita ny ankizy satria zay mety hoe tafatory maraina na miainga maraina alohan'zareo dia mialina nefa tsy mahita koa satria efa matory aloha. Misy pic zany ohatrany hoe misy fotoana sarosarotra mitantana anazy fa amin'ny ankapobeny nataoko mihitsy hoe afanambo anao hoe anana iaina zay fotoana mamy zay zany miaraka amin'ny olona mahafinaritra anahy. Mazava tsara zay toky momba an'ilay premium, mino aho hoe misy potentiel afaka iasana be mihitsy io eto ary be dia be ngamba ny olona manaraka antsika liana amin'izy io. Miverina kely indray eto momba ny reto citation tenenin'ny toky tamin'ny nanomana an'ilay interview reto. Misy ohatra ato hoe si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards. Io zao mbola miverina kely amin'ilay premium ihany io. Satria hoe rehefa te hiakatra ianao zany amin'ny fiainana, te hisondra ianao amin'ny fiainana, dia misy fotoana na hoela na hoaingana, misy namanao izay nahafinaritra anao niarany revy taminy, dia matetika ny resaka atao hoe milay be le kompazy, dia zay lankatao amin'ny bitesse, dia jiby ny revy, dia potika be, dia ny revy be an'izao. Misy fotoana ianao amin'ny fiainanao tsy tokony miaraka amin'ireny intsony. Satria ohatr'izay foana ny lasa hoe fomba fisainanao, lasa amin'izay zany lenta n'ilay fivoaranao dia tsy hivoatra ianao. Dia rehefa te hisondra ianao dia mila fanerasera amina olona hitanao hoe manana harena izay tadiavinao. Io harena io mety volo, io mety voninahitra io, mety fahaizana io, mety toetra io, mety fomba fijery io. Ohatrany hoe reto olona reto manana an'ilay harena tadavo dia mila fanerasera amin'ireny. Misy an'ilay fomba fiteny iny hoe tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Jim Rohn, hoe ianao zany dia eo ampovoany ny olona anankidimy hifaneraseranao matetika. Dia mila safidianao ireny raha zany tsy mivoatra mihitsy. Raha ny efa nataonao androany mbola averinao rapitso, dia ny vokatra efa azonao androany any mbola vokatra azonao rapitso. Dia sahala amin'izay koa ny olona hifaneraseranao. Raha ny olona hitanao isan'andro foana mbola hitanao,
dia tsy sininina miova zany satria io tontolo misy anao io, le fiarahamonina misy anao io a, misy am'ireo te ahitanao hisonitra, misy am'ireo te ahitanao hilentika, ary misy am'ireo te ahitanao hijanona eo misy anao eo. Za tsy miteny hoe lozy ndray aman-drenina, tsy any amin'izany fa mila mahay misafidy zany hoe iza le olona, karazan'olona tiako erahana mivoatra. Zay zany io afatra tiako tenenina io. Misy koa ty iray ity, mets beaucoup d'argent dans ta tête et ta tête mettra beaucoup d'argent dans tes poches. Raha atao teny gasy izy zany de hoe asy vola be dia be ao anaty lohanao a, de lohanao io a no ametraka vola be dia be ao anaty paosinao. Raha hatreto a dia manodididina ny $100,000 eo a, latsaka kely ny vola laniko tamin'ny resaka fiofanana. Mazava ho azy koa tiako anatin'izany hoe ny frais d'avion, déplacement, zavatra be da be, fa raha ny coaching, mentoring, nionako tamin'ny Tony Robbins, Robert Kiyosaki, maro be tao anatin'izay 12 sy 12 taona lasa zay, dia hitako zany hoe rehefa te hivoatra ianao a, dia mila miova aloha mazava ho azy ny toe-tsainao, mila miova ny toe-ponao, fa indrindra mila miova koa zany ao anatin'ny sainao. Satria ny teneniko teo hoe zany hoe économie de la connaissance, zany hoe ahoana famadihana ny fahaizanao ho lasa vola. Dia ao anatin'izay fahaiza-manao a, ny fahaiza-mivarotra, teo moa zany teny hoe mivaron-tena, ao anatiny mazava ho azy rehefa mpandraraha indrindra mila mahay ianao mandresy lahatra olona. Na ohatra ary ianao ka tsy mpandraraha fa miasa aman'olona dia taddio fa ny olona rehetra mahazo fisondrotan-karama na mahazo promotion, dia rehefa tena maninganga ianao tsy ny olona mahay no ianao no misonrotra mahazo an'iny posta iny, fa olona eo ny fahaiza-manaony, fa any amin'ny toe-tsainy, any amin'ny toe-pony misy zavatra tsy anananao. Dia izany zavatra rehetrarehetra zany mila ianarana daholo satria na toe-tsaina na toe-po dia anisan'ny nianarako zany, dia anisan'ny teneniko amin'ny olona foana hoe investissez en vous. Mampiasa vola dia arotsay ao anatin'ny sainao, anatin'ny fonao, fa reo avy eo hitondra vola makany ny paosinao. Fa io vola io tsy hoe hivavaka dia tena hanao raozery raha ohatra ka katolika ianao na hoe andeha hiodidina impito ny fiangonana dia io fa misy vola ho avy eo, dia ninona ataoko, efa inona mivavaka tsy nataoko, efa nakany amin'ny opéra pastiera efa nataoko daholo ity rehetrarehetra ity. Satria za resy lahatra hoe ny fiainan'olona anankiray dia misy kodiarana anankiefatra. Be da be manko miteny tamin'izaho tamin'ny voalohan'ny tamin'izany hoe ny olona ao rehefa manao développement personnel dia efa samy mahiratsira an'Andriamanitra satria tsy kaopiny inona mihitsy le olona miteny an'izany. Amina le kodiarana voalohany dia ny saina, dia avy eo ny vatana, dia ny fo, dia ny fanahy. Fa misy ny olona ohatra hoe mivavaka be, dia le kodiarana zany ngeza be ohatra izany, dia nefa any amin'le saina ohatra ny kodiarana jog 50 ohatra, dia mazava ho azy ny tômôbilina tsy mandeha amin'ny laoniny dia tsy mandroso ny fiainana. Fa reo zany misy équilibre ohatra ny tenen'ny fendra teo, misy équilibre reo, mila miara-misonrotra reo, fa tsy hoe ary ampitombona hoe mahay be nefa le toe-pon'le olona mora mora ketraka, mbola matahotra, olona vao resahana tonga dia farofo be, dia dia mora mikombokombona be, dia tsy mivoatra fa mila miara-mivoatra reo. Dia mazava ho azy mananjary toerana ngeza be ny fiainam-panahy olona anankiray. Tsy tena hoe fivavahana fa fiainam-panahy, satria mbola resaka hafa koa manko iny atao religion, spiritualité. Amina ny religion dia miteny hoe tsy maintsy zao no inonao, tsy maintsy zao no ataonao, raha tsy zany ianao very any amin'ny hafa be, raha tsy zany ianao lanin'ny be voly, raha tsy zany ianao zao. Zay ny fivavahana zay, zany misy dogme tsy maintsy arahana. Ny spiritualité indray amiko a dia sahalan'ny hoe misy buffet ngeza be anankiray mahasoa, dia ianao misafidy hoe haka kely amin'ity kristianisme ity na bouddhisme na lao-tse na islam na sy alain'le olona eo, fa ny religion miteny hoe tsy maintsy hoaninao ty raha tsy zany ianao very. Dia ny tena hoe fiainam-panahy samy manana ny azy. Dia nisy iray farany koa hoe l'énergie est contagieuse. Vakavako kely. Raha ohatra zao ka manomboka eto dia resaka ohatr'izany dia nanareo mihena eto dia lasa kamo satria le énergie contagieuse. Dia anisan'ny teneniko foana hoe la communication c'est l'art de transmettre l'énergie. Ianao zany rehefa miresaka amin'olona anankiray, raha ohatra ka ny énergie an'le tahotra
noresahanao am'le olona nefa ianao zany andresy lahatra, hiresaka, hikaoty de tonga de le énergie an'le tahotra noresan'le anankiray anatin'ny ado misy natao hoe neurone miroir tonga de tsapan'le anankiray ny énergie anao raha ohatra ka tena hitanao hoe tena resy lahatra be na fijery na fijoro na fipetraka de tonga de mora miampita makany amin'ny olona eo alohanao zany io resaka énergie io tsy resaka magie kory zany hoe resaka spiritualité be kory zany fasahiana zany amiko a de anisan'ny énergie ilaina olombelona anankiray raha te hisonitra de hanika zay rehetrarehetra ataoko de misy zay énergie ana fasahiana zay foana hoe ndao sitsika mila sa mivoatra sa miavaka amin'olona sa mandroso sa miteny zavatra zay tsy hitenen'ny olona hafa hanika hoe raha ilaina daroka olona satria hoe manambany ny zavatra ataonao de mila daroana izy mila sanao midaroka anazy fa tsy amin'ny tanana akory fa amin'ny fahaiza-manaonao zany ny daroana anazy hoe ny tsetsatsetsatsyaritra eny. Ao anatin'ny AOTRA afaka mametraka fanontaniana ho anay koa i Toky. Misy fanontaniana tian'io Toky tenenina ve? Ny fanontaniana tiako apetraka amin'ny fenitra de hoe afaka 10 taona raha misy olona ndao ataontsika ray tapitrisa hiantefana zao rehetrarehetra tao amin'ny fenitra zao de ahatsapa ohatry ny ahoana fenitra. Tena tsapako hoe tafita zany ny afatrako aloha de nahatanteraka ny asako anisan'ny asa tokony ataoko eto an-tany vitako. Satria ny anahy manokana mahafinaritra anahy le mizara de mahafinaritra anahy koa mahita an'le olona mivoatra. Hitako hoe izay ny tsy ampy antsika teto Madagascar matetika zavatra négatif loatra foana nasehon'ny média na ny réseaux sociaux. Réseaux sociaux moa zany resaka eto satria io no fomba mora indrindra nefa ahafahantsika manaparitaka an'ilay message amin'olona. De raha tanteraka zany amin'ny afaka 10 taona de tena maivana kokoa. Sady maivana no fantatro hoe nanampy olona ampivoatra ny économie amin'ny malagasy koa. Sady mivoatra ny fiainana nefa mivoatra arak'izay koa ny toe-karena zany. Donc tena zay moa zany anisan'ny motivation anay manokana hoe taovy zay fomba hizarana an'izay mampitombo. Le mission de vie ho amin'ny fenitra mihitsy zany. Raha mission de vie ako anahy manokana fa indrindra hoe mission anay rehetra ato amin'ny ekipan'ny AOTRA faly zahay satria fantatray hoe miantefany amin'le olona tsy manana possibilité ohatran'ny fenitra hoe hiresaka amin'ny Toky Rajaona eto amin'ity plateau ty de nefa amin'izao ary na olona ry Canada na olona ry Beraketa rehefa manana internet izy de afaka mahita ny zao resakitsika sy Toky zao de hitako hoe ninona zany gagnant foana amin'ny malagasy na za na ny anarry zareo de mahafinaritra anay de izy. De tiako be de zay nahatonga anahy nandray anjara tamin'ity fandaharana ity satria misy foana moa tsika efa niresaka de zay le vina ananan'ny fenitra zay vina manko a hoe fijerena lavitra na hoe vina na hoe vision de zay vina amin'ny fenitra zay naharesy lahatra anazy satria tsy hoe fandaharana ataotao fahatany fa misy antom-pisiny le fandaharana. Misy antom-pisiny mahatonga ny fenitra milova, mirotsaka tsehatra, manolo tena, manao zavatra ohatr'izao satria mangefa fotoana no ampiasaina, vola no ampiasaina, ron-doha no ampiasaina. De tiako be zay de vonona manoana de rehefa hoe hirotsaka amin'ny business premium de teneny fa ahitra amin'ny fenitra moa zany. Ka ny fanohanana zany zao de hoe ataovy zay maha-premium ny AOTRA koa. Nefa tsy de mety loatra koa raha hoe premium be satria nefa les cibles au final les cibles koa ny vahoaka le public mbola tsy taitra. Donc mety izy rehetra. Fa mbola sika verenana zay rehefa ho avy ilay fotoana satria samihafa ny cible utilisateur na ny usager de samihafa koa ny cible zay afaka mi-sponsoriser samihafa reo anankiroa reo. Any amin'le lafin'ny sponsor na any amin'le partenariat satria rehefa ho avy ilay fotoana any amin'ny tena fidiram-bola mbola azo travaillena daholo zany moa. Raha sanatria Toky tsy mpandraraha de inona mety asany Toky? Mpampianatra. Za manana fa tsy pastera ka. Ampaniatseny tena ny tenenako an'izay hoe mpampianatra satria manana fahafahana manamora ny zavatra faran'izay sarotra. Ary haiko ny hampianatra zavatra anankiray ninona sehatra ka maharesy lahatra anahy amina ankizy 1 taona. Satria izay foana mikotrana ataoko. Misy fomba fiteny Einstein zay hoe si toi-même tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que toi-même tu l'as pas compris
De kotrana ataoko foana efa 10 taona manko mitendrery isan'andro. Ary ao anatin'izay mitendrery zay amin'ny adiny iray mitendrery hoe raha azavaiko amina ankizy 12 taona moa ty zavatra ity, amina 9 taona moa ty zavatra ity, de ahoana ny fomba hitenenako anazy satria manam-porofo amin'ny tenako zany fa tena haiko iny. De mahafinaritra anao ohatran'izay hoe mizara zay ihany fenitra satria ao anatiko foana zany zay te hampitombo an'le valeur an'le olona, hampita. Mahafinaritra anahy mahita anazy misonitra, fifaliana ao anahy mahita hoe io fa teto izy de avy eo lasa eto ohatran'le mpandraraha mesahantsika teo moa fa mpandraraha ao anatin'ny sehatry ny fananantany sy ny fananatrano hoe ny accompagné anazy ahako satria tsy fampianarana loatra moa zany fa fifampizarana sy le mentoring atao de niakatra 3 faingo 10 eny ny chiffre d'affaires ny ao anatin'ny herintaona satria mahafinaritra anahy le mizara de mahafinaritra anahy mahita le olona misonitra de fifaliana ao anahy hoe misy anjara briky kely tao anatin'iny. Misy fanontaniana napetraky ny vahiny teo aloha Thierry Razanapara zay dokotera mety tsara ihany ve ny fandraisana tanana ny marary eto Madagascar raha ny fahitany Toky azy? Raha fahitako anazy de tsotra be. Amin'ny ankapobeny aloha de mbola mila antsika mianatra zany expérience client zany. Ahoana ny fandraisana olona, ahoana ny fikolokoloana olona, ahoana ny firarahina olona zany. De zay mahatonga anahy amin'ny tandrify anao hoe raha ohatra zao ka ampianarina an'izany hoe état d'esprit premium zany ny olona amin'ny resaka expérience client zany hoe ahoana zany ny fanomezanao fahafapo mpanjifa anankiray de rehefa ho voleny zay any amin'ny sainy tsirairay avy ho an'izay tandrify anazy de afaka ampivoarina amin'izay kely tandrify azy zany sehatra zany fa tsy mora satria rehefa tsy miova ny toe-pon'ny olona anankiray de tsy miova ny toe-tsainy, de rehefa tsy miova ny toe-tsainy de tsy miova koa ny fomba famindrany. Mba sarotra ary io de heverina kely amin'ireo pasitera hoe mitory-teny fa mila fitorian-teny, mila miverimberina matetika. Zany ny atao hoe culture client fa be da be eto amintsika eto Madagascar tsy manana zay culture client zay hoe ny tany ny esako de ame fahafapo an'ny mpanjifa. De hoy izy Samuel zay hoe ampireveko foana ianao de omeko fahafaham-po fa zay fehezanteny zay de mahabango hoe inona ny culture client, inona ny expérience client. Fa raha vao tsy manana an'izay ninona sehatra satria eto moa zany sehatra ny fitsaboana faran'izay saropady de tsy afaka hivoatra zay zavatra zay. Asaiky Toky ametraka fanontaniana ho an'ny vahiny manaraka. Nosoratako ato ho an'ny vahiny manaraka de hoe ahoana ny andikanao no hoe je suis fier d'être malgache amin'ny teny malagasy. Izy alohan'ny amarana antsika misy fanontaniana kely eo adiniko nametraka anazy any Toky. Inona ny pourquoi any Toky? Ny antom-piasiko de ampivoatra ny olombelona ary anafaka amin'ny malagasy amin'ny toe-tsaina kely mba ahafahany sahy mijery sy tia be. Mba hanakarena amin'ny lafiny maro ary mba hanakarena ho anazy sy ho an'ny ankohonany, ny taranany sy ny firenena. Fanahiny resaka tamin'ny fenitra teto de raha ohatra ka misy olona mahatsapa-tohina tamin'ny zavatra niteneniko de tsy hiala tsiny fa mbola ho averika satria resy lahatra amin'izay rehetra niteneniko teo ahako fa tsy hiala tsiny na kely satria resy lahatra hoe mila zany tsika olona miteny zay tsy sahin'ny hafa ho tenenina. De tsika malagasy matetika tia kely amin'ny ankapobeny de za miteny hoe ndao tsika miara-mirona mamelanja antsika, mamelanja ny zavatra rehetra ataontsika, ny asantsika, ny talentantsika de ndao hianatra ho tia be. De raha hoe misy hafatra anankiray zany tiako ho tadidin'ny mpanaraka an'ity fandarana ity de ndao tsika malagasy sahy mitombo hasina. Zay ny hafatra. Resume kely ny zavatra nitranga rehetra teo resaky tsika an'izany offre premium, service premium, ohatrany ahoana ny natao raha te hametraka an'izay de mino tsika efa misy zavatra maro mbola iarahantsika amin'ny Toky atsoatsa. Ampitiavana be ny iarahako miasa amin'ny fenitra amin'ny ekipan'ny AOTRA de atsoya de ho valiko ianao zay boky malaza zay. Merci. Mandrapiona. Ok, mandrapiona indray fenitra.